mba ho fanovana marina sy tena izy. Aza sina fiatsaram-belatsiny fitiavanamana, mankalana ratsy ary mireketa amin'ny tsara. Romanina toko 2:17. Afatry ny fivondronam-ben'ny eveka ny Madagasikara. Ho an'ny mpino kristianina katolika, ho an'ny mpitondra fanjakana, ho an'ny tanora malagasy tsy akanafaka, ho an'ny mpiray tanindrazana, ary ho an'ny olona rehetra tsara sitrapo. Ombanareo aneny fiadanana. Nivory teto Antananarivo toy ny fanao isan-taona izay evekan'ny Madagasikara ray aman-drenanareo ny 4 hatramin'ny 14 Novambra 2024 no manao zao 4 manaraka izao antsika mianakavy. Mbola ao anatin'ny taonjobelin'ny fanantenana hatrany isika, ary maro ireo fomba natao tany amin'ny dioseze maro ka nisongadina tamin'izany ny vavaka sy ny fivanianana masina ary ny fibebahana. Dia amin'ny sehatra nasionaly dia nomaria ny fiainam-ponontsika tamin'ny fanokanana ny Madagasikara amin'ny fomasin'i Jesoa, nandritra ny fivanianana masina tamin'ny 20 Mey 2024 tany Tasy Miarinarivo izany. Tontosa somatsara koa ny fankalazana ny andro nasionaly ho an'ny olon-dehibe izay natao tany Morondava ny 4 ka hatramin'ny 1 Aogositra 2024, ary ny andro ny tanora tany amin'ny dioseze maromaro. Fanampin'ireo ny hafaliana avy amin'ny nazontsika ireo mpiandriondry atao anatin'ny eglizy katolika. Teo ny fametrahana ny Monseigneur Marie Coquelin ho ivekan'ny Fianaravo Antsinanana rehefa avy nao masinina tany Pologne tanindrazany. Ny fanendrena sy ny fanamasinana ho iveka mpanampy atao Antananarivo any Monseigneur Mamerso Modeste Randriany Fahanana. Ary vao tsy ela no nanendren'ny Papa any Monseigneur Jean-Nicolas Rakotojaona ho artseveka mpanampy sy ho mpandimby toerana na coadjuteur ao amin'ny artsidioseze ny Fianaratsoa. Ary indrindra ny famoahana ny dikateny vaovao ny Baiboly Masina Katolika na BMK tamin'ny 7 Novambra 2024 izay tranga ray goavana nanamarika ny tantaran'ny eglizintsika. Dikateny natao anampy antsika azo bebe koa ny afatr'Andriamanitra zany, ary mampirisika antsika ary hamaky sy hivelona hatrany ny tenin'Andriamanitra. Isaorana azy tompo sy ankinina amin'ny hatrany ny fiainan'ny eglizy ny Madagasikara noho izany fahasoavana rehetra zany. Eo amin'ny fiainam-pirenena dia raha tsika miaina amin'izao fotoana izao ny fanovana vokatry ny hetsy-bahoaka no tarihin'ny tanora ka nijoron'izao fanjakana ho an'ny fanovana ny Repoblika ny Madagasikara izao. Ary izany indrindra no anton'ity afatra alefa amintsika mianakavy ity. Feno ny kapoaka ary nitrotra ny vahoaka. Tsy azonay atao amin'ny maharay aman-dreny anay ny angina manoloana iny krizy politika ny ainana teto amin'ny firenena vao tsy eliny sady mbola iainantsika ankehitriny. Tsy tanan'ny vahoaka malagasy intsony ka ny afara tamin'ny fidinana an-dalambe ny fanehoany ny maharary azy dia ny tsy fisindrano sy ny fahatapahany jiro lavareny. Nampitrotra ny tsy fahafahapony maro koa ny fisiany kolokolo tsisy farany, ny fanapara-pahefana, ny tsy fahaiza mitondra sy mitantana ny fiainam-bahoaka nataon'ny mpitondra nametrahany fitokisana mba hiay sy hiaro azy. Ny tanan-jara toerana lehibe tamin'ny hetsika rehetra ny tanora. Tsy nasakana ny tolona nataon'izy ireo ny famoretana nataon'ny mpitandro ny filaminana. Nisy moa ny naratra, nisy ny namony ainy, ary nisy koa ny raha fafananana no ny herisetra. Izany rehetra izany dia ny afara tamin'ny firotsahany miaramila ny kapisaty ny rotsaka nitsehatra ny aron'ny vahoaka ka nahatonga azy ireo nandray ny fahefana koa. Nitondram-bavaka hatrany andreo namony ainy sy ny fianakavian'ny laozany sika, ary mankahery ireo mbola ao anatin'ny fitsaboana sy ireo ampanarenana ny fananana simba sy rava. Midika ireo zava-nitranga ireo fa miandrandra fiovana marina eto amin'ny tany sy ny fanjakana ny vahoaka maharary sy mangirifiry. Tadiaviny arak'izany ny fiovana amin'ny fanaovana politika mpiara-monina miaro ny tombontsoa maharitra ho an'ny be sy ny maro, fa tsy politika mivaona ka lasa politika ny mpanao afera sy ny ditena zay tsy mikatsaka fa tsy ny tombontsoan'ny mpitondra sy ny mpiray petsapetsa aminy. Vao nanomboka ny hetsy-bahoaka dia nanao fanambarana izay eveka tamin'ny 9 Septambra 2024 nampahatsiaro ireo efa nolazainy taloha momba izay mankarary ny firenena. Ireo fototra aretina ireo no nivakian'ny tanora Batsilana teny Akanja
notoanan'ireo mpiara-mitolona. Mila ovaina tanteraka ny fanaovana politika. Fanovana no tena notakiana sy nanandrainy maro. Fanovana toe-tsaina tsy ho tia tena. Anisan'izany ny famokisana fotsiny ny namana amin'ny volam-bahoaka ka izarana fotsiny toerana eny fa na dia olona tsy havanana amin'izany azy. Fialana mikolokolo mba hitodiana amin'ny tombontsoa iombonana. Mitranga sady anefa ny ahiahy fandramivoana amin'ireo zavatra mitakiany tanora sy ny vahoaka ny fizotra ny zava-misy ankehitriny eto amin'ny firenena. Ahina iverina ireo olona efa teo sy ny fomba taloha nandetika ny fiainam-pirenena, indrindra eo amin'ny sehatra politika sy ny toe-karena. Mampanahy ihany koa ny fisian'ireo olona voakarama mba hanakorotana ny fiainam-bahoaka sy hamantrika ny fanovana ndraindray ny maro. Aoka samy homailo isika. Ko mampatsiaro mandrakariva anareo mpitondro zahay ny amin'ny anaovanareo vaindondra ara ireo fanovana notakiany vahoaka. Aoka ho fongorona ireo fomba ratsy nentina nanambotry ny firenena ka nahatonga n'izao fahantrana lalina iaraha mizaka izao. Ny tena marary ny vahoaka no aka ho jerena hatrany fa tsy ny tombontsoan'olombitsy. Aoka tsy atao tompony mangatakaty ny intsony ny vahoaka malagasy fa mba hisitraka kosa ny fampandrosoana marina sy maharitra. Niariary tamin'ny fitakiana nandritra ny hetsika nataony ny herim-pon'ny tanora. Fa amin'ny fanindran-dalana amin'izany ny tsy hanadinoana ny sotoavina maha-malagasy antsika amin'ny fanehoana ny fitakiana, ny fiteny, ny fihetsika, indrindra ny fanajana ny ray aman-dreny sy ny tompona andraikitra. Tsy maintsy ekena koa fa mila fotoana ny fahatanterahany izay notakiana sy izay nampanantenaina. Mila fampakevitra hiala amin'ny fomba ratsy na zatra teo aloha. Mariny eto fa tsy ho an'ny tanora ihany zany fa ho an'ny olom-pirenena rehetra tsy hakanavaka. Amafisinay fa tsy afaka hiara-dia amin'ny fampandrosoana ny herisetra sy ny valifaty amin'ny endriny rehetra ary tsy hitondra fitoniana sy filaminana naovinanaoviana. Lalana ho any amin'ny fampihavanana sy ny fiombonana ary ny fahamarinana sy ny famindrampo no tsy maintsy ho katsahina. Ny fampiarana ny rariny sy ny hitsiny kosa nefa dia tsy midika valifaty velively. Ry mpitondra sy mpanao politika. Manoloana izao kiondalana vaovao atrehan'ny firenena izao dia tianay ny manamafy fa vinavina mpampandrosoana mazava sy maharitra ary azo ampiarina avy hatrany no ilainy Madagasikara. Tsy maintsy hovaina amin'ny fomba fanaovana politika mba ho fanompoana vahoaka amin'ny alalan'ny fiahiana sy iombonana, indrindra ao anatin'ny fotoan-tsarotra araka ny tena heviny marina. Ny fikaonandom-pirenena miainga avy any fotony no ahafahana amiroso amin'izany ka hanomanana fanjakana maro-toerana sy matanjaka. Izay tena ilain'ny vahoaka tokoa no ako atao aloha laharana na amin'ny tombana foiezaka zany na amin'ny tombana lavitrezaka. Aoka ho ajaina ny rotaona voalaza sy napetraka ho amin'ny fitondrana tetezamita. Lesoka teo amin'ny fampandrosoana Madagasikara hatramin'izay ny tsy fahaizana amin'ny fampiaino sy ny fampatoky ka aoka isika samy ho tonga saina amin'izany. Raha iangana izay notakiany vahoaka dia andrasana aminareo mpitondra izay ilainy maika: ny jiro, ny rano, ny lalana. Atao lara-pahamehana hatrany ny sehatry ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny fitandrovana ny tontolo iainana sy ny fandriampahalemana izay miantoka ny fahafahan'ny vahoaka mamokatra. Tsy hafa misaraka amin'izany ny fititsiana izay narangarangatra amin'ny fanombohan'izao fanjakana izao. Aoka ny mpitondra anome ohatra amin'izany. Hampandefitra ny renarena tsy ilaina sy ireo tombontsoa ny lomanosa mpitondra hatramin'izay mba hahafahana manala ny vahoaka amin'ny fiafiana lava reny tsy fidiny. Ivavaka ho anareo mpitondra mandrakarivo zahay ary ny afatrafatry ny soratra masina ao amin'ny Timote taratasy 1:2-2. Mpitondra manana toetra ndray aman-dreny sy matahotra an'Andriamanitra manko no ilainy izao androntsika izao. Mpitondra mahatsapa izao fahorian'ny mpiray tanindrazana sy manana fo miara-mitempo aminy. Amin'izany no ahafahany manome ny tsara indrindra ho an'ny vahoaka araka ny tenin'i Jesoa hoe: ianareo na dia ratsy aza mahalala manome zava-tsoa ny zanakareo. Amin'ny Lioka 2:17-17. Tompon'andraikitra samy joro sy malina amin'ireo manodidina azy no ilainy vahoaka miandandra fanovana.
afaka hitondra n'izany fanovany zany de mpitondra mahay mizara ndraikitra sy fahefana ary afaka miaino ny hafa, mpitondra mahatoky ny mpiara-miasa aminy sy mitsinjo ny faritra samihafa eto amin'ny firenena. Tsy mbola nahaso ny firenena mihitsy sy fivangongony ny fahefana sy ny fahaiza manao ny olombitsy am'ireo renivohitra ihany. Natao iaro sy tantana ny arena radrariny mba hasony be sy ny maro ny mpitondra, fa tsy ho mpitrandraka na mpanao azy ho tantely afadrakotra. Aoka ho fongorona ireo tambajotra mihevitra ny Madagasikara ho fananany manokana, ny vahoaka tsy ambakaina, ny maharitra tsy maintsy mahita ny farany. Manao antsoavo aminareo mpanao politika hatrany izahay. Aoko izay ny politika mamotika firenena, atsaro ny politika fitadiavan-tseza sy ny fitsetsefana ny arem-pirenena. Aza rarotinareo ny hafanampon'ny tanora sy ny vahoaka tianarina sy hanovan'ny tantara. Adidinareo mpitondra fanjakana ny manokatra hatrany ny fanantenana ao amin'ny tanora amin'ny alalan'ny fanabeazana sy ny fandaharam-pianarana madio tsy mifangaro politika sy tombontsoa hafa mety hamandrika azy ireo. Anjaranareo koa ny mamorona sy mampivelatra asa sy tetikasa miantoka no avin'izy ireo. Entanina ifarimbona amin'izany ny mpanabe vahoaka isan-tsokajy eto amin'ny firenena, fiangonana, sekoly, fikambanana, mpanakanto, mpanao gazety, koa mankalana ratsy ary miraiketa amin'ny tsara. Romanina 12:9. Ho antsika vahoaka, mila manova toe-tsaina sy mibebaka ary manadio ny fo koa ny vahoaka. Tsy mety ny miandro sy ny miandrandra fotsiny izay ataon'ny mpitondra sy ny tompon'andraikitra, satria misy ny miankina amintsika sy azontsika atao. Sa misika mamantatra sy manatanteraka izay tandrify azy ho fiarovana ny soiombonana. Tsy maintsy fiarimbonany rehetra ny famongorana ny kolikoly izay efa manjary fomba fiainana manohitra ny feno feritreretana ka mamono azy. Mila mahasamijoro manohitra izany sika rehetra, indrindra isika izay nandray ny fampianaram-pinoana kristianina, mitonona ho mpianatry Kristy, lalana sy fahamarinana ary fiainana. Joany 4:10. Tadio mandrakariva ny tenin'i Jesosy hoe, ny marina ihany no hanafaka anareo, Joany 5:12. Ka aoka tsy hanaiky ho rebirebena amin'ny lafiny rehetra. Ry tanora, miandana anareo hatrany Madagasikara amin'ny fanovana mampangetaita azy mafy. Na eo azy andaniny ny tahotra sy ayay amin'ny ho avinareo, sy ankilany ny fijery miiba avy amin'ny fiarahamonina anareo, dia niteraka fomba fijery vaovao no nataonareo an'ny firenena. Anananay fitokisana sy fanantenany anareo, nanomboka tamin'ny nihetso bahoaka ny tarihinareo iny, mijoroa. Ary miarah mijoro hatramin'ny farany, ianareo no antenaina hitondra fiainam-baovao an'ny fiarahamonina sy ny firenena, ary kanefa natombokareo. Zatra manao lalan'ny rinina amin'ny fanaovana politika sy ny fiarina izay tsy mitsinjo ny mpiray tanindrazana manko ny maro amin'ireo zokinareo, ka izany nahatonga ny firenena ho potika toy izao. Afaka hitondra arivo-baovao amin'ny Madagasikara ny fomba fijery vaovao ao aminareo. Aza matoky tena loatra nefa, fa manekeo tanora mila mpiaradia sy mpitarika hatrany eo amin'ny fiatrehana ny fiainana. Ianareo no avy ny firenena ka aza mianadratsy, mahaiza manavaka ny tena izy sy ny mena miraviravy, mahaiza makalesina ny fiainana, ary manana tanjona mazava hitaridalana na amin'ny fiainanareo samirery zany, na amin'ny fiombonanareo amin'ny hafa. Manampahaizana sy manampiniavana ianareo, saingy ny toetry ny fon'ny olona no hitarafana ny fahendreny. Ny olona tsara fanao i Jesosy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsara ny fony. Lioka 4:5. Manakatena hatrany isika. Fa rensen-dahatra hatrany netin'ity taonjobily ity ho antsika mpivahiny ny fanantenana. Na mafy aza izay atrehintsika mianakavy, na mila fotoana sy fikirizana ary faharetana aza ny tena fanovana ndraikitsika, dia manakatena hatrany isika. Fanantenana manentana antsika hijoro sy handray andraikitra hatrany zany, satria velomin'ny fitokisana n'ilay fototsy ny fanantenana kristianina, dia Jesosy Kristy maty fa velona mandrakizay ary manokatra lalam-baovao antsika, ho mifalia amin'ny fanantenana, mandefera amin'ny fahoriana ary mahareta amin'ny fivavahana. Romanina 12:12.
mivavaka manokana ho anareo tanora izay am'izao akantoky ny fankalazana ny andro maneran-tany fa 4 ho anareo izao izay ankalazaina amin'ny aladiny Jesosy Kristy mpanjaka ny tany aman-danitra. Maniraka anareo amin'ny alalan'ny afatry Papa Léon 14 indray ny Eglizy manao hoe ary anareo koa ijoro ho vavolombelona nanambara satria miaraka amiko hatramin'ny voalohany anareo. Joany 5:17. Efa miombona sady am'zy mada andia ny fa 12 atao an'ny Tomasina amin'ny taona 924 koa isika. Sehatra lehibe anabeazan'ny Eglizy ny tanora ireo etsika roa sosony ireo sady amafisana ny fiombonana. Iombonantsika sy asandratsika hatrany ny vavaka ho an'ny Madagasikara tanindrazantsika miaraka amin'ny masina Maria mpanjaka vavin'ny Madagasikara, i masina Josefa mpiarin'ny Eglizy ary ireo olo-masina sy olo-tsambatry ny tamintsika. Toizantsika miaraka amin'izy ireo ny vavaka fanakinana ny Madagasikara amin'ny fomasin'i Jesosy toky fanantenana ho antsika. Enganetsy voana amin'izay sitrapon'Andriamanitra ho an'ny tandrazantsika izao fanovana irosontsika menakavy izao. Ivavaka sy mitsodrano anareo zay eveka ray aman-dreninareo. Natao teto Antananarivo ny 1 Novambra 2024 fety ny Mason-da Martin eveka ny toro.